Zato dia hivavakatsika. Afaka sokafanao ny tananao izay tena hitarian'ny fandriamasina anao fa ataovy azo antoka fa vonona tsara ny fonao atolotra ho an'Andriamanitra. Vavakatsika ara. Masina mandrakizay misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famondramponao. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mideranao zay Andriamanitra efa tsara ianao. Fa ianao no mampisy anay, ianao no miaro anay. Ianao no mitarika anay, ianao no mampianatra anay. Ny voninahitra, ny fiderana dia ho anao irery ihany. Ilay tsy miova ho maly sy anio raha mandrakizay. Aoka ny fifandraisanay aminao, fifandraisana tsy tapaka mandrakizay. Aoka Andriamanitra tena ho voataona ny fitiavanao izay tsiraray avy. Ka ho olona afaka nitsangana sy joro mandrakariva anambara fiderananao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny famondramponao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao ihany koa. Fa ny fijoronay Andriamanitra dia tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa ianao no ambadika izany Andriamanitra. Mankasitraka feno ny amin'ny fitondranao ny fiainanay Andriamanitra. Fa mety mitsy ny fitondranao anay Andriamanitra. Tena ekenay ary sitrakay. Faly izay satria manan'Andriamanitra tsy mba manadino ary tsy manary any an-tsiraray avy. Aoka ny vavanay Andriamanitra ahefa sy havita tsara ny asany rehetra dia ny anambara ny voninahitra ao amin'ny fotoana rehetra. Ka na inona zavatra mitranga dia aoka ny afo ny fitiavanao Andriamanitra nanosika ny vavanay hiteny sy anambara ny voninahitra ao. Misaotra ray ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ny ankohonana, misaotra ny amin'ny tokantrano, misaotra ny amin'ny fampahitam-pity, misaotra ny amin'ny fiainana, misaotra ny amin'ny fisinao, misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny famatsianao, misaotra ny amin'ny fitsapana izay avelanao atrehanay, misaotra ny amin'ny fizahan-toetra, misaotra ray. Fa izany rehetra izany dia mbola ataonay manosika anay hanome fiderananao Andriamanitra. Tsy avelanay hijery ny zavatra ny tany ny fonay, fa ampianarinay ny fonay ary anarinay ny fonay ankalaza sy deranao mandrakariva. Misaotra ray, misaotra ray, misaotra ray, misaotra ray. Ndaontsika araka hiteny an'izany asa anatin'ny fisaorana anatin'ny fonao androany. Isaory Andriamanitra, ankalazao ny anarany masina fa Andriamanitra tena tsara izy. Alleluia. Misaotra ray eo, misaotra ray eo, misaotra ray eo. Misaotra fa fitiavana ianao, misaotra fa tsara ianao, misaotra fa mpamindra fo ianao, misaotra fa masina ianao, misaotra ary mideranao zahay. Fa Andriamanitra avo, Andriamanitra tsara, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra tsy miova ianao. Voninahitra dia ho anao, voninahitra dia ho anao. Tsy miova maly sy anio raha mandrakizay. Amen. Tatsika maka ny salamo fa 7:10. Alleluia. Salamo fa 7:10. Ny andiny voalohany sy ny faharoa no irahantsika rehetra mamaky. Salamo fa 7:10. Ny andiny voalohany sy ny faharoa izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: miderahan Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Halleluia. Amen. Mandrakizay ny famondrampony. Ndaontsika isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fa lehibiaza mpamondrampon'Andriamanitra izany. Fa na dia tsy mendrika asika dia nitiavina tamin'ny fitiavana tsy arefesina. Tsy hoe mety noho ny afintsika na manana fitondratena tena mendrika indrindra. Fa androany dia mbola te-hiteny indray Jesosy hoe tsy fontsika tsara ry avy. Asa anatin'ny tanao dia ataovy ny vavaka fisaorana sy fideran'Andriamanitra. Jesosy eo tsy misy afaka ny teny fa tia mihoatra no ianao. Jesosy eo misaotra fa natao anatin'ny takotakona sy tsitany rehetra ary dia nao mitsy naniraka ho any amin'ilay takotakona tsisy mahita fa hitan'Andriamanitra ray mba ahafahako mandray ilay teny izay efa vonona ho Andriamanitra. Alleluia. Misaotra raha eo fa tsy ory-teny mihitsy ianao ho ahy manokana. Eo foana ianao mamatsy, eo foana ianao mitarika, eo foana ianao mampahery, eo foana ianao manitsy. Voninahitra ho anao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy ho an' Jesosy me voninahitra izy. Alleluia. Ataontsika hiaraka iakohaka tena hoe
Jesus rinamiko tumpo ilay fanahina avera ratsy eo ihany tsy mahavita teny zay Jesosy tsy mahavita tena
Aiza mihoatra ny
toantany ny fanaiko ho tafakambana aminao Halleluja. Eo anilanao foana Jesosy. Eo ny mapety aho. Eo anilanao foana Jesosy ny mahatsara anay. Mandrakizay Jesosy. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao itera sy ankalaza Jesosy. Itera sy ankalazanao Jesosy. Taoniao anilanao. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao itera sy ankalazanao Jesosy. Izay misy anao no tiako mba isiaiko iara-faly aminao sy ny voninahitra. Izay misy anao mba isiaiko Tapitany musik vitany federal indroao manatonanao te hanolotra zay mendrika anao zay mendrika anao Ampifaly fonao. Raha tapitany musik
Ampitany musy vita fidera indro manantonanao teanolotra zay mendrikanao ampifany fonao tsy hira ihany tompo tsy hira ihany tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany no andrasanao fa mihoatra izany fa mihoatra izany tompo mantenainao amiko ny foko no jerena indro miverina miankohoka aminao Jesosy aminao Jesosy ifonako ireo fahotako aminao Jesosy indro miverina miankohoka Jesosy ifonako ireo fahotako taminao Jesosy taminao miverina Jesosy miankohoka aminao zahay aminao Jesosy ifonako ireo fahotako taminao Jesosy taminao Jesosy tira ihany tompo 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 mihoatra izany fa mihoatra izany tompo fa mihoatra izany mihoatra izany Jesosy ny foko no jerena ny foko no jerena ny foko no jerena jereo ny fonay Jesosy jereo ny fonay Jesosy ny foko no jerena ny foko no jerena verina aminao zay Jesosy aminao tanteraka indro aho miverina miankohoka aminao Jesosy aminao Jesosy ifonako ireo fahotako taminao Jesosy taminao Jesosy
Tongetiny olonao rehetrarehetra hitady anao, manketahitanao, maniry ianao. Te hiaona aminao androany. Raha mety Jesosy. Zay tsirairay avy. Te hiboika ao anatinay. Izay rehetrarehetra ao anatin'ny fonao. Arotsay aminay androany. Arotsay ny fahatsaranao, arotsay ny teninao, arotsay ny hafatra ao amin'ny tsirairay avy. Matsiaro mihitsy ketraka ange. Rehefa tsy mandray ny teninao. Fa rehefa tonga ny teninao dia tafajoro indray izay, vonona indray izay hiatrika ny andro, hiatrika ny ady, hiatrika ny zavatra trehana rehetrarehetra. Dia fantatra hoe ianao ilay soro izay hiaingana. Araka ny teninao hoe tsy mahavita ninina raha misaraka amiko. Dia tahaka izany mihitsy izay Jesosy apitrapitra ohatran'ny zazakely miandry indray aman-dreny. Aiza ihany, aiza ihany. Raha tsy eo ianao, soa ihany Jesosy fa ianao nefa ny teny. Raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo afovoany. Ianao nefa ny teny Jesosy. Mankanesa ty amiko e. Izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany me azo fitsara. Androany tompo malala, ndreto izay mavesatretana, ndreto izay miasa fatratra avy any amin'ny nisy anay tsirairay avy. Tonga eto satria mila n'ilay ray-pahary anay indray. Mila n'ilay mpamorona indray izay voary rehetrarehetra androany. Dia miandrandra tanteraka tompo. Rehefa azo miteny Jesosy. Fenao ny fananao izay tsirairay avy. Aokanjaka eto tompo ny fitiavanao. Aokanjaka eto ny fahatsaranao tanteraka. Ho anao voninahitra mandrakizay. Ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen dia amen. Mahazo toerana tompoko. Andaontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Isaorantsika ireo mpidira ireo. Androany isaorantsika n'Andriamanitra ny fotoana ahafahantsika miaona ohatr'izao, ahafahantsika miaino izay lazain'Andriamanitra amintsika. Ny Zoma ohatr'izao moa dia natokan'Andriamanitra hoe andaontsika hifantoka manokana amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Mahatsiaro hoe rehefa mandeha eny, mahatsapa hoe izany ny fanotronan'Andriamanitra fa tena hoe en sécurité tanteraka, tsisy ahina, tsisy atahorana. Ary na inona na mbola maizina be ary ny aleha dia fantatra hoe efa voninao izay mazava ho anao. Na ho anatiny hoe mbola tsisy raisina mihitsy ary dia hoe efa voninao indray ny anjaranao rehetrarehetra. Dia androantsika hifantoka kely amin'izay. Misy fanontaniana anankiray mba napetrako izany dia nangataka tamin'ny tompo tia mba fanontaniana. Mandeha ny rehetrarehetra eny, be dia be ny lalana aleha, be dia be ny lalana aleha fa hoe aiza kay ny misy ny fanotronanao Jesosy. Aiza ny misy ny fanotronanao Jesosy. Dia nisy teboka telo tiako mba hifampizarana aminareo. Natorin'ny fanahy masina dia tiako mba hifampizarana aminareo. Ny teboka voalohany ao anatin'ilay izy dia izao. Tsika zany tsy tian'Andriamanitra hoe handeha fotsiny io tongotra io dia mandeha any dia mandeha makary. Fa misy toerana hitondran'Andriamanitra antsika ireo. Dia any amin'ny toerana asain'Andriamanitra alehantsika, any miandry antsika ny fanotronan'Andriamanitra. Mahafantatra daholo sika rehefa handeha, raha vao mihetsika io tongotra io dia atao anatin'ny sainato efa misy calcul be dia be hoe makary dia makary dia makary. Dia fantatra hoe hitondra ho aiza ilay tongotra. Fa ilay izy moa efa programa ao anaty dia indraindray mandeha ihany. Dia eninao mihitsy misy fanahy masina miteny ary iny tokony aleha. Fa indraindray ity sainy ity koa mitarika hoe ary no andehanako. Dia misy kajikajy isan'andro. Matetika moa rehefa hariva ny andro dia fona indray Jesosy fa lasa tary amin'ny tsizy. Tena ilay tary tokony tsy nandehanako mihitsy. Andao ange jerena fotsiny misy olona anankiray mandeha izy dia ny ao anatiny tena hoe tena narary aly nataon'ilay olona iny mahazo amiko iny androany. Dia miainga ianao miaraka amin'ny tongotra anao andeha hampahazo an'ilay olona. Dia lasa dia eny an-dalana ianao mihitsy ilay fanahy masina hoe tena mety fe zany. Tena zay ve ilay tokony ho izy. Dia mbola misy calcul zany eny hoe ho ataoko ihany rangava mafy ilay nataony tamiko. Na hoe
tena ny teny ny fanahy masina, aleo ifreina dia aleo iverina fa tsy mety zany. Ianao mahita ny zavatra ny toerana nalehan'ny tongotra ao rehetrarehetra. Taiza dia taiza dia taiza dia taiza. Dia ianao mahafantatra ny motivation ao anatinao nitaritan'ilay tongotra nandeha any amin'ireny toeran'ireny. Fa zao zany mba azoko teto hoe any amin'ny toerana izay sain'Andriamanitra alehanao, any misy an'ilay fanotronana. Andao hijeritsika misy tantara anankiray amin'ny Baiboly any amin'ny Zoma. Zoma toko voalohany. Dia amin'ny Zoma toko voalohany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra ny jerentsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky amitany tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana mankanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miatsoa ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Jereo indraindray fantatra tsara mihitsy hoe rinona ny rana andeha ho ary. Fa zao ny teneny tao anatin'ny Jona hoe andositra. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah ozy izy. Zara nga tsy ho any amin'izany programme zany nanana nanosika azy manokana tao anatiny izy. Dia niala tao amin'ilay programme an'Andriamanitra. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy. Dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivo mahery teny ambony ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Nahita ny tsy fahita zany Jona tao, satria tena tao anatiny hoe za hiala tsy eo anatrehan'i Jehovah, zao le nampanaovina aleo aloha tsy ho any. Indraindray mandeha ny an-dalana eny dia mahita mpiara-manompo, ry mpiara-manompo, aleo tsy fanena amin'iny aloha fa aleo aka miviato ny lalana. Misy antony zay dia anontany io ny tenanao hoe fa ho aiza ianao amin'iny fotoana iny. Fa teto moa lazaina hoe hiala tsy eo anatrehan'i Jehovah ozy izy. Tsika mahita ny herinandrontsika, mahita ny lalana le rehetrarehetra, mahita ny zavatra atao rehetrarehetra, ary raha vao miainga mihitsy io tongotra io dia fantatsika hoe andeha akaria, zao no alehako. Fa raha vao any amin'ny toerana tsy hanirahan'Andriamanitra dia tsisy fanotronana any. Raha vao any amin'ny toerana tsy hoe Andriamanitra ny teny anao mandehana any dia tsisy fanotronana any. Dia militsika tena mijery tsara hoe ho aiza io tongotra io zao. Andeha jerentsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 4:10. Amin'ny Exodosy toko 4:10 dia manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Fa Jona nahita loza tao anaty sambo rehefa tsy tany amin'ny nanirahan'Andriamanitra azy. Ato amin'ny Exodosy indray dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao hoe, amin'ny andiny faharoa, lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny Pi-Ahirota, eo anelanelan'ny Migdolasy ny ranomasina, eo akaikin'ny Bela Zefona, dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azony tamberin-tany izy ka voahidiny hevitra. Dia anamafy ny fon'ny Farao
ka hanenjika anareo izy dia ankalazaina hozy Jehovah noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egiptiana fa zany Jehovah dia nataony zanak'Israely zany. Amen. Nandeha zany reto zanak'Israely dia teneny Jehovah hoe mandeha any ery dia eo amoron-dranomasina eto précisément nareo no mijanona. Dia nomena daholo ny torolalana tany Mosesy hoe dia zao anaraka anareo iteny ry Farao hoe tena tratra ny tamberitany reo dia hanenjika anareo iny izy fa tena omena voninahitra aminy no ataoko amin'ny Farao sy ny miaramilany. Zany hoe fa mazava be ny torolalana. Dia nandeha ny zanak'Israely nandeha dia tonga teo nijanona. Rehefa tonga teo izy nijanona tena hoe amin'ilay hoe nitaritan'Andriamanitra azy hoe ary ny tokony aleha dia nandeha ry zareo. Fa rehefa tonga teo dia ny problème dia zao tonga daholo tokotra ny Farao sy ny miaramilany avy ao aoriana. Eo amin'izay hoe ahoana todika any amin'ny Farao maty sika. Dia na Farao koa raha natahotra ho anao rehefa fantatrao izay tantanan'Andriamanitra anao, za milaza aminao fa Andriamanitra miasore ny zavatra rehetra. Eo ny fanotronan'Andriamanitra. Tsy anjaranao tsony ny tebotebo sy atahotra. Satria raha hitantsika mivaky teny teo teny efa nilazain'Andriamanitra ange hoe ho ataoko iseho ny voninahitra ozy izy ary ataoko hitan'ny firenena rehetra no ataoko amin'ny Farao sy ny miaramilany. Izany hoe raha tena nitoetra ny lazain'Andriamanitra na meno andry zareo ny lazain'Andriamanitra hoe mandana riva zao ilay zavatra izy, lamina ry zareo. Satria hoe ho ataoko hitan'ny firenena rehetra ozy izy no atao amin'ny Farao sy ny miaramilany dia iseho ny voninahitra. Ny tokony nameno ny zanak'Israely zany dia zao hoe ahita zavatra tsika androany. Aiza rena ry zareo araka ilay nitenen'i Jehovah dia ireo tokoa ry zareo reo manaraka reo ahita zavatra tsika androany. Fa ny problème ny zavatra nijerena no nisongadina le ranomasina. Hoay le ranomasina tsisy itsoahany io. Ny ato aoriana régimenta be mihitsy. Dia ahoana? Dia eo zany matetika olana hatrehan'ny olona rehetrarehetra. Tena Andriamanitra no maniraka azy any amin'ny toerana anankiray, tsapany mihitsy hoe nitaritin'Andriamanitra ho any dia lasa. Fa rehefa tonga eo izy mahita n'ilay zava-misy amin'izay. Tsy ohatr'izay ve ilay nitenenina tamin'ny Petera hoe avia ary teny ambony rano. Dia lasa Petera, lasa zao mandeha ambony rano. Fa ny olana kely nahita n'ilay tafiotra. Ao anatin'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika dia mahita ranomasina. Mahita ranomasina manakana dia mahita miaramila manenjika. Fa oka ibana ao anatintsika zany ilay zan'Andriamanitra tamintsika. Fa Andriamanitra efa manana programme hitondrana antsika. Zange manana lalana hitondrana anareo, manana hevitra hitondrana anareo e. Amen. Tsy dia problème antsika ny fisehoan-javatra eo ivelany, ny fahitana ny zavatra misy rehetrarehetra. Fa ny zavatra misy raha voareny ny fatohana dia ketraka. Reraka. Tena onty. Tena jero ny fitaovandry Farao reo ariana reo daholo. Tsika ty eto, tsika mianakavy kely ahoana ty hafarana. Fa raha nameno tao anatiny zareo ilay teny hoe ataoko ho hitan'ny firenena rehetra ny ataoko amin'ny Farao sy ny miaramilany. Tena ny andro fotsiny rangato eo ny andro fotsiny hoe efa niteny Andriamanitra. Ozy Jesosy hoe ataovy ao anatinareo ozy izy ty boky ny lalàna ty. Dia tadidio foana na eny an-dalana na matory na aiza ozy izy fa iny anambina ny lalaka alehanareo. Amen. Tena manana ina moa zany tokony ho ataontsika zany mitahiry izay nilazain'Andriamanitra eny an-dalana. Amen. Fa aza mandeha rery n'Andriamanitra ary naniraka anao. Fa raha vao tsy feno an'izay iraka nanirahana anao hoe ity ilay torolalana andefasana anao any, tena variana amin'ny zavatra maro eny an-dalana ianao. Dia reraka sy ketraka amin'ireny.
voaka ny masotsika hifantoka mandrakarivo amin'izay ataony Jesosy, izay nampanirahana atsika, izay tokony ho atao ao anatin'le izy. Misy ary nanirahany Jesosy ny mpianatra indray andro ny lazany hoe aza miarahaba olona kory eny an-dalana ozy izy. Tena hoe concentré, focus, zato isan-jato. Iza koa moa ilay mpano eke azo koa rehetra ny efa nahazo an'izay indray mandeha hoe mandehana dia aza miarahaba olona mihitsy eny an-dalana. Tena misy fotoana ohatr'izany. Fa ny fijerena ny zava-misy manodidina dia mandreraka foana io. Fa n'Andriamanitra ny maniraka antsika dia ny devoly aneho zavatra mifanohitra amin'izay eny an-dalana. Dia raha vao ny masontsika mifantoka amin'iny dia reraka eo isika. Ary ny ina moa zany, ohatrany hoe réflexe amin'ny maha olombelona zany, tena mifantoka be hoe ty le problème, ty le olana, dia ahoana io zao ny sakana, dia raha misy an'io zao dia tsy tafavoaka atsika, dia tsy mahita ninina afa-tsony afa-tsy le olana. Zany hoe ozy pasteur sandratra zay hoe asianao lopy ngeza be ohatr'izao izy le problème dia lasa ngeza be. Satria eo foana ny fatoana rehetrarehetra. Ka teo ny eo akaikinao hoe velona ny Andriamanitra hoe tsy fanaperana zany io. Amen. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra ozy ny Baiboly. Aoka hameno atsika ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra marina amin'ny teniny, ary Andriamanitra tompo ny teny farany. Amen. Dia raha tokony tsy olana amin'ny zanak'Israely dia lasa olana ny fahitana ranomasina mena, ny fahitana ny mpanenjika avy ao aoriana. Fa raha nitazona ny tenin'Andriamanitra izy tao anatin'ilay izy, efa fantany mialoha hoe Aiza le lalana e. Efa fantany mialoha fa eo ny hafarahany Farao sy ny miaramilany. Ahoana ny lazainy any amin'ny Salamo any? Jehovah ozy izy me manoloana an'ireny, manoloana ny mpanenjika ireny. Zany hoe raha nitahiry ny programan'Andriamanitra ny zanak'Israely, afaka ny mety eo amoron-dranomasina mena zany. Indraindray ny kidaladala hoe rianina mbola me foana nefa zao ary ny zavatra manjo, zao ary ny zavatra manjo, reny ange efa hafahafa mihitsy e. Tio ny akaikina tsy maninona zany fa tao foana hoe. Amen. Tena misy karazan'olo ohatr'izany manoloana olana dia mitsika izy sady me, dia ny sasany rehetrarehetra mitodika sady desoreto hoe tena tsy micomprendre ny zava-misy. Rehefa avy eo amin'izay tafavoaka. Zay vao miverina mitodika any amin'ilay olona rehefa avy eo. Dia matetika rehefa misy olana mitranga dia tia hitovizantsika piraitam-po rehetrarehetra ato. Ny fianakaviana rehetra sy ny manodidina tonga dia mitodika any amintsika hoe inona ny réaction antsika. Nareo ny référence hitodika hoe ahoana le fihetsika le mpivavaka. Dia raha vao amin'iny tsika ny kivy kivy daholo ny équipage rehetrarehetra. Fa raha amin'iny misy fanantenana ao anatinao tena ozy ny olona tena ho tafa ihany fa ary zareo reo ny izay zavatra tenenireo ny ka ohatra mitrangy. Zareo mivavaka reo ny ka ohatra misy zavatra tsy takatry ny sainy izay e. Tadidio fa rehefa miatrika zavatra fa masony olona mitodika any aminao. Dia ozy moa ny sasany aza mifampijerijery, samy miatrika izao koa mifampijerijery. Fa natao jerena ianao satria maninona tsy ny akanjotsika, tsy ny gabariatsika, fa zao ianao le jirona pirehetina. Dia tsy azo ajanonao ambany vata famarana fa tsy maintsy akarinao amin'ny fanaovan-jiro. Dia ianao miakatra amin'ny fanaovan-jiro iny manomboka mitodika ny maso mijery hoe manao mirehatra ve le izy sa tsy mirehatra. Ka teo ny akaiky mirehatra ny jironao e, tsy mitsilopolopy zany io
amen. Fahazavana ho an'ny tokantrano ny fisianao, fahazavana ho an'ny fiarahamonina ny fisianao, fahazavana ho an'ny mpiara-miasa ny fisianao, any am-pianarana ianao, jereny olona ianao. Ny antony a samy miara-miatrika eny, fotra misy zavatra hafahafa zay eny aminao, dia te hamatatra ny olona inona le izy, dia ahoana ny réaction manoloana n'ity zavatra ity. Dia le zavatra hafahafa tsy fantany, zao no lazain'ny Baiboly hoe nareo izy izy nomena ny fanahy masina zay tsy hitan'ny olona ary tsy fantan'ny olona, fa nareo mahafantatra azy satria ao anatinareo le izy. Amen. Amen. Jereo manoloana ny trangan-javatra, tena misokatra ny safidy ao anatintsika, tena misokatra mazava be hoe afaka tonga dia mitolefika dia tavela hoe tena kivy be aho hoe tena okizay ranga, fa afaka kosa ianao ny tena hoe ain'Andriamanitra atao io lalana fotsiny io, fa jereo tsara fa orinany io misy zavatra mitranga indray ary eto ny amohan'Andriamanitra antsika mianakavy ho any amin'ny tsaratsara kokoa indray. Amen. Dia manoloana zavatra mitranga, jereo hoe ahoana ny attitude ataonao, ahoana ny fihetsika ao, fa misy fiainam-panan'olona maro miankina amin'izay fihetsika ataonao ao. Le izy koa tsy azo terena nefa izany zay raha vavaka dia zay, nefa ny ao anaty tena matahotra be hoe tena vita zany androany, dia aza manao an'izany sanatria tapaka lalan-drà eo indray. Fa raha ohatra ka zay ao anaty ny fahatsorana zany dia hoe ny ao anatintsika no mivoaka, zay ny fahatsorana. Fa tsika indray miaraka amin'Andriamanitra mba zay Andriamanitra ao anatintsika no miseho ety ivelany, izy Andriamanitra no iseho amin'ny voninahiny. Dia amin'izay tsy tahotra no mibahana antsika, tsy tebiteby no mibahana antsika, tsy fanahina no mibahana antsika, fa mahafantatra tsara ny lalana hitondran'Andriamanitra. Amen. Andao hijery tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny Jaona 4:20, filazantsara ny Jaona 4:20. Na mitovy ara ny olana, ohatrany hoe resy Jaona, ohatrany hoe sahirana ny zanak'Israely, fa tadidiova ny anankiray tany amin'ny toerana nitondran'Andriamanitra azy, fa ny anankiray tsy tany amin'ny toerana nitondran'Andriamanitra azy. Dia nitohy an-tantara rehefa avy eo tany anaty baleine Jaona, fa ny zanak'Israely nivoaka tao anatin'ilay olana. Amen. Indraindray ohatrany hoe mandalo any anatin'ny lavakin'ny liony zany, indraindray ohatrany hoe mandalo any anaty lafort zany, indraindray ohatrany hoe mandalo an'izany lalana izany, fa ozy Davida hoe na mandeha mamaky loasa aliko ny fahafatesana za, tsy atahotra ny loza fenao no ato amiko. Amen. Amen. Mety ho loasa aliko ny fahafatesana leo aleha, fa mahery ny ao anatinao e. Amen. Aoka fotsiny tsy handehany amin'izay tsy hitondran'Andriamanitra antsika. Filazantsara ny Jaona 4:20, dia jerentsika ny 17. Jaona 16:13. Andininy 17 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tonga amin'ny fanahy ny famarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Zany hoe ao anatin'ilay izy le fanahy masina mitarika antsika. Ny fanahy masina hampianatra antsika ny lalakale antsika. Ny fanahy masina io himotive anao hoe arino ale satria zao no atao. Dia anjarantsika no manome lanja n'ilay fanahy masina miteny amintsika. Fa ny fanahy masina arakaraka ny henoantsika azy, arakaraka ny hanomezantsika lanja ny teniny mahatonga azy miteny dia miamiteny. Fa misy fotoana miteny io fanahy masina io, fa variana loatra dia tsy hainao akorany. Indraindray ary miteny izy fa henonao hoe zao ny bitsika ny fanahy, fa zay dia tsy sadidinao akory ilay izy rehefa avy eo satria misy zavatra hafa hifantohany. Dia eo tsy anjarantsika no misafidy hanome lanja ny zavatra lazain'ny fanahy masina amin'ny fotoana mampety azy.
Dia izay ny teneny hoe ampianatra anao ny lalaka lehanao aho izy izy. Hitarika anao any amin'izay tiany ray hitondrana anao ny fanahy masina. Fa misy safidy foana amin'ny fotoana, misy safidy foana sanandro, isaky ny sekondra, oetsy sahaka roa, dia mila manapa-kevitra foana sika. Dia arakaraka ny enotsika sy anapahantsika hevitra anaraka izay lazain'ny fanahy masina, vao mahay miamiresaka ny fanahy masina, vao mahay miamanatoro ny fanahy masina, vao mahay milaza ihany ny fanahy masina. Ary ao anatin'izany manotrona antsika foana Andriamanitra. Amen. Amen. Mbola hijery tenin'Andriamanitra tsika amin'ny filazantsara ny Lioka 9:9. Luca 8:22-25. Sa mahita fa ny olona rehetrarehetra tsisy ho diso lalana intsony eto. Ahita, tsy ny ilan'Andriamanitra. Eto ny tokony hipetrahako amin'izao sekondra izao, dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Luca 8:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambokely Jesosy sy ny mpianany. Ary hoy izy taminy, andeha sika akeny ampitany farihy, dia lasa izy. Ary noho ny nandeha, toizantsika, ary nanatony izy, dia namoa azy ka nanao hoe, ary noho ny nandeha ny sambokely, dia azony torimaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy, ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo. Jerenareo, Jesosy mihitsy ny teny hoe andeha tsika hiampita. Rehefa nandeha zareo, Jesosy tao anaty sambokely niaraka taminy. Izany hoe Jesosy no nitarika any amin'ilay lalana. Rehefa teny an-dalana, miaraka amin'ny Jesosy ry zareo. Fa ny zavatra nisy dia zao, tonga ny tafiotra. Ary noho nanatiny izy dia namoa azy, ka nanao hoe tompoko, maty izay. Dia nitsangana izy, ka miteneny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, ary dia nitsatra izany, ka tonga tony tsara ny andro. Amen. Possible no hoe Jesosy no miteny amina hoe ary ny lalana. Eny an-dalana dia eninao tsara mihitsy hoe zany afa miaraka amin'ny Jesosy. Kanefa misy tafiotra, dia misy onja. Ny Jona tary tena nialany Andriamanitra hoe any ianao fa za ty. Fa teto indray miaraka amin'ny Jesosy ry zareo, kanefa mbola misy ny tafiotra. Ohatra ny zanak'Israely nanaraka ny torolalana, nefa mbola nisy ranomasina mena. Tavy amin'izao ny akaikinao hoe mety miatrika zavatra ianao hoe aza gaga amin'izany hoe fa zao fotsiny aza misaraka amin'ny Jesosy. Amen. Fa teny efa saika rendrika ny sambo, fa rehefa nitsangana Jesosy dia nitsahatra izany rehetrarehetra izany. Amen. Mila misasurentsika hoe miaraka amin'ny Jesosy eny amin'ny lalana izay alehantsika. Ao anatin'izany Andriamanitra manotrona, dia mitsahatra ny ilay rano hoe. Ka teo ny eo akaikinao afaka mitsahatra eo hoe. Ary za manahy mihitsy hoe. Dia jereo masina za ohatra manahy. Tena mety androany eo mitsahatra. Amen. Afaka tsahatra izao io. Ohatra ny nanombohany io ny tsarany io. Amen. Rehefa nanomboka io dia afaka mitsahatra. Fa nieritreritra ny zanak'Israely hoe tsy tafavoaka, fa rehefa tany ampita dia be sy fiderana be hoe tafavoaka tsika mianakavy kely. Andriamanitra mitantana anao. Zao ny teneny hoe tsy afoy anao aho izy nandao anao. Amen. Dao toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Tena anjarantsika zany tena tsy tokony anaiky andehany amina toerana anankiray izay tsy naniran'Andriamanitra antsika. Tena eninao misy tonga dia manohatra be izay mifanahana hoe zany ve, hoany ve, mety ve zany. Dia fantatra hoe zavatra tsy izy le alehany. Dia hitako ianao fa hiteny hoe tsy hoany. Satria ianao misafidy ny eo akaikin'Andriamanitra. Amen.
misafidiana amin'izay alehanao fa ny safidy eo aminao. Tena napetraka Andriamanitra malalaka eo amintsika ny safidy. Fa miteny an'izao ny apôstôly hoe tsy any amin'ny tsara izay sitrako tsy ny tsara izay sitrako no nataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako. Zany hoe mbola ny safidy izy nanao an'ilay tsy sitrany, mbola ny safidy nanao an'ilay zavatra. Avy eo zany vohitany hoe tena tsy nety ty zavatra natao ty, tena mbola vondra iah tamin'iny. Fa Andriamanitra milaza amintsika hoe manoloana ny safidy misafidiana tsara amin'izay. Amen. Ohabolana 14, ohabolana 4, 14-20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalany ratsy. Manalavira azy, aza mandalo eo akory, mivilia azy ka mizora. Fa tsy matory reny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita torimasy izy raha tsy efa nanafotoana ny sasany. Fa mihinana ny mofony faharatsiana izy sy misotro ny divay ny fahalozana. Fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vovonany andro. Ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny aizim-pito tsy fantany akory izay manafotoana azy. Anaka, tandremo ny teniko, atongilany ny sofinao, iaino ny filazako. Amen. Eny ny fitariana rehetrarehetra, eny ny fisariana rehetrarehetra, any ampianarana rakizy aza manaiky, any ampiasana aza vela ho fakam-panao anao ny toeram-piasana. Ny zavatra mitranga rehetrarehetra, tsy voatery anao ny zavatra ataony rehetra any ampiasana akory ianao, fa ianao tompony safidy. Raha manao ratsy ny hafa, zany toeram-piasana zany zany ho an'ny sasany tena toerana andosirana ny ao an-tokantrano. Dia any libra, any tsisy mahita, ny ambiance any mitovitovy daholo, samy manao izay ataony any. Fa zao ny lazainy tenin'Andriamanitra, alaviro. Dia aza manao ny ataony ozy ny ohabolana teo. Amen. Amen. Mpanjaka voalohany a, 17. Mpanjaka voalohany 17. Dia atomboka antsika amin'ny andiny voalohany. Mpanjaka voalohany 17 dia atomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada laza tamin'ny amin'ny aba hoe raha velona koa Jehovahandriamanitra ny Israely izay hitsanganako eto anatrehanao dia tsisy ando na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Dia tezitra ny Ahaba satria dia tena nitsahatra tokoa ny orana sy ny ando ary tsisy tena hoe maina ny tany. Ary ny teny Jehova tonga taminy nanao hoe miala eto ianao dia miantsinana ka mierehany anilan'ny renirano Kerita izay any antsinanany Jordana. Koa ny renirano no isotronao ary ny goaika efa nodidiko amelonanao any. Mazava be mihitsy. Ary no ale etika fanampo be Eli tena misetrasetra mihitsy. Dia ozy izy hoe raha tsy teloko izy tsy latsaka io orana io, fa manomboka androany mitsahatra io, dia nijanona ny orana, dia maina ny tany, tezitra ny mpanjaka. Dia Eli tena mbola vonina hiatrika, fa nilazain'Andriamanitra dia hoe mandana miala eo, mandana ny amoron-drano ary. Indraindray ao anatin'ny hafanampotsika hoe tena mahavita rangaha mahery Andriamanitra andao hiatrika, fa ny teto nolazaina hoe miala eo dia mandana ary. Tavy an'izao ny akaikinao ny fahendrena hoe miainy tsara an'Andriamanitra. Amen. Tandremo ny etika hafanampo, tandremo ny etika hafanampo, fa betsaka ny olona etika hafanampo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia farany tsy hitantsony ny Aiza moa ninona misy ity, ahoana ny tena misavoritaka ambony ambany. Nefa ny fahendrena tokony miaino an'Andriamanitra hoe inona tsara ilay taridalana, aiza le ale.
na mafana fo ary Eli any amoron-drano. Tonga any a tsy misy hoe service traiteur aho fa goaikany aho. Fandriamanitra kosa ny assure hoe goaikany miasa ao a, iny no chef cuisinier ao, dia ny rano no sotronao. Dia inona ny zavatra misy rehefa avy eo? Dia lasa izy nanao araka ny teny Jehova ka nandeha izy ka niditra teo anelan'ny renirano Kerita any atsinanan'ny Jordana. Toizantsika ihany ary ny goaika dia nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva. Tena fidèle tsara ny goaika tamina metrahana azy. Dia zao ny olona zany mieritreritra hoe hoentin'Andriamanitra dia any amina grand hôtel be ny miditra. Fa tato goaika le resaka. Isa-maraina sy isaky ny hariva ny service ny tonga. Fa zao militsika mahay miaraka amin'Andriamanitra. Nisy olona anankiray niteny tamin'i Jesosy hoe za mba hanaraka anao. Dia hozy Jesosy hoe ny zangy ao izy tsy manana an'izay toerany lohako akoriny. Zanak'olona ao izy tsy manana an'izay toerany lohany akoriny. Fa ny voromanidina ao izy manana ny akaniny. Tsy haiko ny olona manana ny toerany fa zaho izy tsy manana izay toerany lohako akoriny. Dia ohatrohatr'izany zao nitondrana teto hoe eny amoron-drano. Fa za milaza aminareo fa ny miaraka amin'ny Jesosy ny tsara indrindra. Tena nitsamboatra kely any tenen'ny pastera teto hozy pastera hoe raha ohatra ve Jesosy miteny amintsika hoe any amin'ny elo indray misy anahy, dia ho izy nareo tena hoe wow, zany eo. Fa ny eo akaikin'i Jesosy ny tsara indrindra. Amen. Tantara aminareo zavatra anankiray. Nandeha zay nentina hafanam-po be hamonjy croisade any Mahajanga be dia be zao mbola mahatadidy an'izany eto. Tsisy ninina, tsisy fiara hoentina tao an-trano. Zay hamonjy croisade. Ny zavatra nisy tena hoe fiara tena tranona koa. 4L zay tena koa ny matory ao anatiny tena arabaky teny. Mijery zany mijery ty zany misy dia ahoana. Andao ranga velomina. Velomina le izy velona. Hoay ary to mety solosoloana ny pneu andao. Andao ty maman no hoentintsika. Dia eo amin'izay zany ahoana re. Dia nisy olona aloha nijerenana mba nampiverifie ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha tsy diso sabotsy maraina angamba niainga tamin'izay. Zoma hariva namonjy Roxy. Dia andao aloha atao essai makany amin'ny Roxy hoe mandeha tsara ve ilay tomobile. Dia nandeha zay nandeha nakany amin'ny Roxy. No dia avy any amin'ny Roxy nisokatra ohatr'izao ilay kodiaran'ilay tomobile. Nijery an'ilay izy. Ty ve no hoentina ho any Majunga. Tsy nahita fiara hafa mihitsy nefa zay hoe mba vonina azo afaka noentinay tamin'izay. Hozy le mekanisien atao an'izao fotsiny dia miverina. Dia naverina ilay izy dia niverina. Fo maraina amin'izay dia andao hiainga. Lasa zay nandeha. Tsy haiko izay zavatra tsy mety any anatinatiny any. Fa raha vao mandeha mihoatra ny 60 ilay tomobile dia mihetsiketsika manao ohatr'izao. Dia mandeha 50, 60 eo zay andeha ho any Majunga tamin'izany. Dia mandeha miala amin'ny 5 maraina. Mandeha dia miariva ny andro eny an-dalana eny. Ny zavatra tsy karitray zay maheno ny tanan'i Jesosy mikasika anay eo anatin'ilay izy. Henonay hoe zany misy mitazona. Tena mamy reto. Mihoatra noho ny confort eritreretintsika. Mihoatra noho ny zava-tsoa eritreretinao. Tsy haiko mba hanao partage kely eny ahy. Raha ny eto Madagasikara zao no antaniny hoe hivavaka tsika inona ny andrasanao amin'Andriamanitra. Dia ozy ny rehetrarehetra raha hoe ny amin'ny fokotany any dia vola zany no valin'ny olona rehetrarehetra. Satria tratra ny fahasahiranana amin'izany ny Malagasy. Fa mba nisy tombony kely ny tena nandeha niaraka tamin'ny pasteur tany Korea. Fa tsy vola ny problème andry zareo. Tsy confort ny problème andry zareo. Nefa tsisy fiadanana tao. Fa rehefa tonga Jesosy dia zay fa nahazo fiadanana zareo. Amen.
tena raha ny olona zany antaninao de hoe raha feno vola atao mbany ondana koa milamina be mihitsy, tena mety ny rehetrarehetra. Fa misy olona feno vola mbany ondana fa mitebiteby be mihitsy, tsisy fitonina. Za tena milaza aminareo fa natao hoe tsy fahasalamana kely fotsiny ary de olona manana atao hoe tsy haiko ohatrina de vidy henan-kisoa sy inona re zany hoe tsaramaso ery amin'ny sisiny ery, de mijery an'le izy mihinana eo de nefa manana vola be fa tsy afaka mihinana an'iny satria tsy salama. Jerongeny eo akaikinao de atao an'izao izy hoe Jesosy Kristy ny ilainao hoe mihoatra ny confort eritreretinao, mihoatra ny zavatra rehetrarehetra mety eritreretinao. Amen. Fa Jesosy reto mamy fa tao anatin'izany lamina be zay, tena mifanaraka amina camion anankiray be zay zay de mifanaraka mandeha tody tany Majunga gaga daholo ny mpiara-manompo. Ty ve ny nentinareo taty na ny lokon'le izy tamin'izany tena mampime be. Fa tody tany zay tamin'izay isaorana ny Jesosy. Fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fiarahanao amin'ny Jesosynao zay mamindrindra. Na hoe eny amoron-drano ary mety io, avereny hoe mety io hoe, mety io hoe. Amen. Ary ny goaika hozy izy nitondra mofo sy ny hena ho azy isa-maraina, ary mofo sy hena isan-kariva, ary ny rano tamin'ny renirano ny sotrony. De toizantsika ary noho ny ela de ritra ny renirano, ary noho ny tsy fisian'ny ranonorana tamin'ny tany. De toizantsika eo ary ny teny Jehova tonga taminy ka nanao hoe, de hoe mandeha anandray hozy izy fa hoetiko ianao de misy vehivavy mpitondra tena ndray ihany andray ianao no mipetraka. De le mpitondra tena nefa tena efa koba kely eran-tanana sisa ny teo aminy, de tao indray ny vatsian'Andriamanitra, de tao indray le mpanompon'Andriamanitra mivelo. Tena tsy takatra ny saina zay mety hitondran'Andriamanitra antsika, fa nilazaiko aminareo de zao zay hitondran'i Jesosy ianao ny tsara indrindra, any ny tena tsara indrindra. Tsisy ny eritreritra mihitsy ny olona rehefa nijery an'i Josefa teo amin'ny trône ny hoe io ange le tany amponjy, io ange le andevo tarie, io le tany anaty fatsakany. Fa rehefa vidy zay lalan'izay miseho ny fahatsaraan'Andriamanitra avy eo. Amen. Amen. De lalana anankiray faharoa ary, tia ny zavatra anankiray koa, misy ny toerana hitondran'Andriamanitra antsika hoe ary, fa ny anankiray izay zavatra hoentitsika eo amin'Andriamanitra, zay zavatra entina mbavaka de tongavan'Andriamanitra amin'ny fanotronana. Amen. Ny olona anankiray zany manantena hoe hotronina nefa tsy hoentiny ambavaka le zavatra, le izy ange Andriamanitra ny hoe mahafantatra fa ilainao io zavatra io, fa tian'Andriamanitra tsika hiresaka aminy. Ohatran'le jamba anankiray teny hoe inona ny tianao ataoko aminao, de afaka miteny le jamba, hitanao ve fa jamba, de tsy mbola anontanianao indray hoe inona indray. Fa Andriamanitra tiany mihitsy isika miteny miresaka mitsotra aminy. Maninona ary rehefa akaiky ny sakaizantsika, eo akaiky ny namantsika akaiky, miresaka tsara tsika, zao ange momba zao ange ny bahiriko, zao ange, de miresaka rehefa misy mpinamana reny, miresaka tsara. Zay ny bahirian'i Jesosy amintsika, tsika mba hitsotra aminy, miteny aminy hoe zao ange, ny mba hampahiratana amin'ny masoko e, izay fifampiresahana zay. Ozy ny mpihira moa hoe fiainana ifampiarana, zany ny tena fiderana. Amen. De raha hoentitsika mbavaka ny zavatra anankiray de tonga Andriamanitra manotrona amin'iny fotoana iny. Jareo nge eo amin'ny any amin'ny Zoma toko faharoa any, andao jerentsika fa misy vavaka nataon'ny Zoma ao. Zoma toko faharoa rehefa natsipy tany anaty rano Jona de nohaniny le trondro be, de tonga tao anaty trondro amin'izay tena hoe Jona hoe tsisy hevitra ty, tena leo mivavaka fa tena tsisy hevitra. Nanomboka teo amin'izay
Jereo Jona toko faharoa dia atomboka amin'ny andiny voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nanomana hazandrano lehibe itelan'i Jona. Ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano ateloan'andro sy ateloan'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamaniny tao akibony hazandrano Jona. Tao anaty kibony mivavaka Jona. Any anaty kibony trondrokay azo ivavahana. Tena teneniny eo andrasy vavakitsika ny toy rehefa avy eo fa le any amin'ny tsisy confort mihitsy fa nivavaka Andriamanitra teo. Aiza misy anao. Fa maninona ny toerana anankiray no tsy eken'ny sainy sasany hoe azo ivavahana. Fa ny toerana rehetrarehetra azo ivavahana. Fa tsy voatery hoe eto ihany tsika no miara-mivavaka. Fa ny toerana rehetrarehetra lehanao tian'Andriamanitra feno vavaka. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe vavao izy izy mandrakariva kaza mitsahatra. Donc jerentsika ny toeny dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibony hazandrano Jona. Ka nanao hoe niantso an Jehova tamin'ny fahoriako ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita ny tarainako. Tany amin'ny fiaina tsy hita ozy izy. Dia niain'ny feoko ianao. Fa efa natsiponao tao amin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina. Voasafotry ny ndrika nanarona ny alondrano sy ny ojany rehetra. Dia hoy izaho, voaroka tsy eo anatrehanao nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarona hatramin'ny haiko, ny lalina namefy manodidina, ny zava-maniry any amin'ny ranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra, nidy ny tany nanidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny haiko tao andavaka ianao. Amen. Tena hoe lasa lalina be Jona. Fa rehefa mivavaka izy, miaino Andriamanitra. Teny akaiky afaka mivavaka tsika hoe naiza dia afaka mivavaka foana tsika. Fa Andriamanitra miaino atsika. Amen. Afaka miaino foana Andriamanitra. Tsy ny toerana misy anao, tsy ny zavatra atrehanao, fa zao lay fonao miantso an'ilay rainao. Amen. Raha vao miantso anao dia miaino izy. Zao nge ny teneny atsoy aho izy izy dia valiko ianao. Dia ampisehoko zava-dehibe sarim-patarina izay mbola tsy. Zany hoe misy zava-dehibe sarim-patarina mbola tsy hita te hiseho ao. Fa misy antso anankiray izay miteny hoe mba tsovy ahy Misy antso anankiray izay hoe calme. Misy teo atsonao izay ihany. Zany mihitsy ny teneny hoe atsoy aho. Ndraindraiky mpanompon'Andriamanitra tsy zoainy aby le. Fa Andriamanitra te hiaino anao mivantana amin'izay fotoana izay. Ndraindray ny olona miantso dia rehefa tsy mahazo dia tezitra dia sorena fa manino izay ny tsiraisana. Fa zao misy anankiray mandray foana ny antsonao dia atao hoe Jesosy. Dia mety foana ny antsonao azy. Toizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 37:5 dia milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana 7:30 dia ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Trente-sept azavady. 37:5. Tsisy. Salama azavady. Salama tompoko. Zao ny teneny hoe
amin'ny anaran'i Jesosy akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Amen. Lay vavaka ataontsika zany manankina ny lalantsika dia toy an'iny dia hoy izy hoe matokia azy amin'izay rehefa avy eo. Tsika afaka miteny eny an-dalana hoe efa nankiniko tamin'i Jehovah ty lalako ty. Tsika afaka miteny hoe efa miaraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, na inona trangan-javatra ao avelao hitranga fa sous contrôle io. Amen. Amen. Andaontsika hanana fahatokiana rehefa manankina amin'Andriamanitra. Matoky tsika an'Andriamanitra mpamaly vavaka, matoky tsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe atsoy dia valiko. Zany hoe misy valiny ao ambadika eo, miaino izay antso nataonao. Dia ao anatin'izay afaka milamina eny an-dalana ianao anatin'ilay izy satria efa nametraka tamin'Andriamanitra. Tena anisan'ny lesona anankiray niraisiko niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy izay hoe efa nao tsikam-bavaka efa tsy manino. Mitranga le zavatra dia fitirika amin'ny masonao, ino ty? Dia izy efa nao tsikam-bavaka efa tsy manino za. Tena mihoatra n'le hita maso le tsapan'ny tanana rehefa mitondra mibavaka ianao dia afaka matoky satria miaraka amin'ilay mpiaino vavaka. Amen. Andao reto mba ho lamina tsara eny an-dalana rehefa avy mivavaka. Matoky ane ny Andriamanitra ao e. Miaino ane izy. Fa indraindray ny olana raha vao mahita zavatra mitranga dia eo indray mivody be ohatr'izao ny loha, miakatra ny tsy haiko ny lalan-dramana ahoana hoe inona indray ary ty zava-mitranga ty dia ahoana indray zany. Zao ve ny zavatra noentina mibavaka. Miaino ve Andriamanitra sa tsy miaino? Fa le hoe miaino izy. Mahavita izy. Ary miditra tsehatra izy ao ambadika izany. Amen. Amen. Dia toy izantsika Jona 4:20. Jona 4:20, andininy 4:20. Alao amin'ilay tenin'Andriamanitra misy ireny fa le obolana 37 tsy misy. Jona 4:20 dia ny andininy 4:20 aminaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia hangataka amin'ny anarako nareo ary tsy milaza aminareo aho fa za hangataka amin'iray ho anareo. Dia toy izantsika ny andininy 7:20. Hay Jesosy zany mangataka amin'iray ho antsika. Fa ny ray dia tia anareo satria nareo efa tia ahy ary efa mino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Amen. Okitsika atoky eny an-dalana. Marka 11:24. Ty anisany anankiray tokony hiainantsika mihitsy ao anatin'ilay aorianan'ny vavaka ty. Marka 11:24 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazaiko aminareo na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofy efa nandray nareo dia ho azonareo zany. Amen. Zany hoe avy nametraka mibavaka tsika dia afaka mino. Dia afaka mino amin'izay ny an-dalana. Dia afaka milamina sy mitony eny an-dalana. Tena le fijoroana vavolombelona tamin'ny fotoana ny nahatongavan'ny Meltarita ty tena lasa saina be tamin'izany hoe le mpanompon'Andriamanitra andeha hitory teny any lavitra any. Lany lasantsy teny an-dalana. Dia eo izy ny natsiaro hoe hay Jesosy nanovan'ny rano divay. Jerijery nandidy izy dia nahita rano mandeha. Feno n'le rano le zerikanina dia nataony tao anaty ina moa réservoir ny tomobile. Velominy amin'izay hoe dia noentiny dia nandeha le tomobile dia tody tany amin'ilay toerana naleha. Fa aorianan'ny vavaka tsika mila matoky. Mila matoky tsika aorianan'ny vavaka. Andaontsika atoky fa ny vavaka. Tena hoy izy hoe Jesosy. Zay moa mandalo amin'ny kopy iny rehefa mody fa mbola tsy nanandrana. Marka 4:20, andininy 4:20. Marka 11:24 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazaiko aminareo. Ay, io ny vakitsika teo. Io misaotra an'i Jesosy. John 11:41 azafady.
filazantsara ny jaona fisoratany jaona toko fa 2 dia 9 fa 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nesorony ny vato ozy izy. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe ray ô misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Zany hoe manoloana an'ilay trangan-javatra Jesosy efa mahafantatra efa noenoana. Raha za dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako zany. Mba inoany fa ianao naniraka. Ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe Lazarosy voa. Zany hoe Jesosy zany manana an'izay assurance zay hoe ndray miaino azy. Dia Jesosy miteny aminao hoe atsoy teo valiko. Dia tsika zany rehefa ao anatiny ao aorianany vavaka tsy tokony mitebiteby, tsy tokony feno tahotra, fa ny vavaka ataonao dia atonga an'Andriamanitra hanotrona anao. Dia iny fanotronana iny re tompoko misy zavatra hita mba ampisehoan'Andriamanitra fa manotrona anao izy fa tsy hoe mandeha ny lalana dia mety be tsisy ninninona dia feno fanotronana fa Andriamanitra ampisehony voninahiny hoe asiako ranomasina eo aloha fa ataoko hitany rehetrarehetra ny anaovana amin'ny farao eo. Amen. Dia kasio ny taniny eo akaikiny hoe courage amin'izay ary ianao hoe aza miondrikondrika io tsony fio zavatra io hoe ho ataon'Andriamanitra io. Amen. Amen. Zay ny teboka faharoa ary farany dia ialeto ny zavatra anankiray anotrona an'Andriamanitra ny olona koa fahatelo dia izao fanaovana ny sitrapony fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra anankiroa tsika dia iantso amin'ny pasteur Anjiva hiakatra eto rehefa avy eo. Galatiana 5:22-23 efa fantatsika tsara. Ny vokatry ny fanahy. Sitrapon'Andriamanitra tokony ho feno antsika isan'andro. Galatiana 5:5-2 sy 7-20. Efa hainareo tsenjery tsara amin'ny anaran'i Jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Tsika zany tokony feno fitiavana foana eny. Fifalily tokony hita foana zany nifintsika na ny solo-nifintsika na banga ara tsy maninona leo aseho foana. Dia fiadanana indray tsy tena hita ety ivelany fa ao anaty ao fa ianao maheno ny fitsarana eo miaraka amin'Andriamanitra zany. Faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsisy lalàna manohatra an'izany. Tena tokony faran'izay mahafinaritra be ny eo akaikinao. Satria ianao miaina zavatra tsara be mihitsy. Raha misy olona miteny hoe leo ny ato akaikinao mila miverina mamaky Galatiana 5:22 tsika aloha dia avoaka mivokatra ny fanahy. Fa tsisy leo ny eo akaikinao zany fa ny olona risisika eo. Amen. Andao vakitsika ny Koritianina 1:7-20. Gaga be nisy asan'Andriamanitra anankiray natao dia tena ohatrany hoe mpivady zany na mpihavanina. Fa ny problemako mbola tsy nisy ohatr'izay nandritra ny firy taona dia izao tsy nanan-kahambara teo. Tonga le raha matonta zao tonga le rangamo tena zao za zany tena tsy hitako izay lazainy dia eo miaino miteny le anankiray dia ohatran'ny marina zany ary ohatran'ny marina zany dia inona ary niteneniko eto. Dia hozy pasteur iony hoe zao ary za hitondra nyty ranabavy ty dia ifampahery ato zay dia eo nareo mirahalahy mifampahery eo. Fa mahivarahotsana inona ny teneniko samirery eto lasa ry zareo tany teo tena tsy nahita ho tenenina. Dia farany efa mifolo alina dia hoe zay kosa angamba dia mifanatona dia tokony mifabebaka ary nareo mivady
voto be le ranga fa bebaka eo tena za tena tsy manakambara dia nody tao anatin'ny saiko tao hoe fa maninona ary tena banga tena vita be ny tao anatiko tsisy ninina tena nandinitena tao anatin'ilay izy fa ny antsoandry zareo zay ny maraina dia zao ny zavatra nisy faly be le madama hoe mbola vonifozy izy dia natsony a dia ozy izy antao hoe fa bebakitsika ozy izy Jesosy dia eo any natsara dingana anankiray indray zany zay hoe tsy miteny ninina ianao tsy mahita ninina lazaina ianao dia any le fanamasina miasa ny ambadika any dia mifabebaka le olona rehefa avy eo fa tena hoe io vavaka io zany a tsy voatery ny lazainy vavantsika tsy voatery ny fihetsika ivelany ataontsika fa miasa ny ambadika any izy io amen tena faly atao anatin'le izy fa bebaka ondry zareo a ny famela ondry zareo nefa ny na tsisy nandeha tamin'ny lony ny zavatra nanresahana teo mba miteny a zany ka zao tsy hitako tsony zay lazaina dia mangina avy da toy izantsika ny tenin'Andriamanitra na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana tonga varana maneno sy kompantsona mikarantsana toy izantsika ary na dia manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra na dia manana ny finoana rehetra za ka mahafindra tendromotra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany fitiavana maharopo sady mora fanahy fitiavana tsy mialona tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao izay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miarafaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay te hiteny aminareo a ataovy ny sitrapon'Andriamanitra mitoera ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa hanotrona antsika Andriamanitra eo amin'izay fotoana izay amen tena raha mbola mety nareo a andao asitsika fifatoana fa mbola misy teny hoentin'Andriamanitra eto a dia raiso anatin'ny tehaka mafy be a andray amin'ny pasteur herintsika tompoko da i Jesosy tsika rehetra izafatsy pasteur ny ziva andaontsika nomana mifanatitra re amin'ny voninahitra Jesosy amin'ny fanatitra tsika zay rehetra vokatry ny fonao a amangin'Andriamanitra anao dia atoloro azy androany ao anatin'iny boxiny nataonao a na ny fanatitra ny ampahafolo-karena na sakrifisy atolotra ao an'Andriamanitra androany ten'Andriamanitra manokana ianao programmatsika rapitso maraina amin'ny fitotsika miverina eto amin'ity toerana ity a miaraka misaotra ny tompo a miray latabatra amin'i Jesosy etontsika rapitso amin'ny fito maraina dia aorianan'izay a tahaka ny fotoana mahazatra ihany a misy club d'enfant an'ny ankizy fotoana ho an'ny tanora rapitso da i Jesosy tsika rehetra ny amin'ny herinandro a tsisy miova ny programmatsika ny sekoly a randroany ianao vao tonga teto a dia manana fotoantsika latsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny champu ao amin'ny rihana faharoa dia miditra amin'ny fito maraintsika mirava amin'ny valo sasany ny alatsinainy a sekoly a ho an'ny famana olana dia talata sekoly ho an'ny fanasitranana ny alarobia dia iarahantsika amin'ny sekoly ny fitahim-panahy sy ny fanambiana toetra dia anasanatsika ireo fotoan'ireo a fotoana sarobidy satria fotoana ahafahantsika indray mifanena amin'Andriamanitra ao anatin'ny teniny ary hanovozantsika hery vaovao indray avy amin'i Jesosy ary dia ambara amintsika foana hoe sarobidy be zany fotoana isan'andro zany hoe vao maraina ianao alohan'ny zavatra rehetra dia miaona aloha amin'ny tenin'Andriamanitra zay vao mamakivaky tontolo andro a dia tena hoe miasa Andriamanitra ao ambadik'izay satria iny teny iny no mivadika vokatra eo amin'ny fiainantsika akoatr'izay ny zomantsika miverina eto amin'ity toerana ity ihany a miaraka misaotra ny tompo eto indray a ny fotoanantsika eto a tsy miova isaky ny amin'ny efatra oratolakandro a ny zoma dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra akoatr'izay a
raha mbola izao koa ianao vao tonga teto a dia manana radio tsika 90.8 FM dia afaka miverina ianao miaino reny tenin'Andriamanitra ireny a mandre tenin'Andriamanitra ianao isaky ny adiny ray a dia manovotsika ao anatin'izany rehetra izany a akoatra ny eto Antananarivo a ny Majunga ny Atsirabe a dia izay onjam-peo izay ihany a no anarahantsika ny hvkl radio 90.8 FM dia tahin' Jesosy tsika rehetra vavaka tsika ho an'ny asan'Andriamanitra marobe izay mbola miandry a raha sitrapon'Andriamanitra tsy ho ela amin'ny septambra iny tsika dia manana croisade iray a ohatrehana ny Atsirabe fa mivavaka tsika ho amin'ny fanomanana rehetrarehetra amin'izany croisade izay ho tanterahana izany amin'ny fiombonan'ny fiangonana rehetra any amin'ny faritra iny iray dia hoentsika mbavaka mba hiasa Andriamanitra manokatra lalana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fampahita-pitia rehetra ho voninahitry ny anarany manasanao hitsangana injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatritsika misaotra makasitraka manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fafana mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao misaotra satria ianao ny tananambona ny tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao amin'izany fanatitra izany sombony avy tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao anay no hoentinay manome voninahitra anao fa mba hankasitrao ho voninahitry ny naranao ary mihoatra noho izany ny fanolora-tenanay ho mpanompo ny sitraponao amin'ny fiainanay manontolo misaotra ny amin'ny fitiavanao a voninahitra tolotra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy amen tiakantsika ho voninahitry'Andriamanitra mandray mpanompon'Andriamanitra alleloia eo mpitsanganantsika andao asalato ny tanao dia andaontsika hiteny hoe masina ianao tompo Andriamanitra na tsy miova sady mandrakizay ny teny rehetra izay nampitondrainao mpanomponao teo Andriamanitra dia afaka ampatsiaro anay ny asarobidin'izany firaisana akaiky aminao izany Andriamanitra tsy izahay mahita anao lavitra ny tanjony fa izahay miray fo aminao Andriamanitra aoka ny teninao no hitoetra betsaka ao anatin'ny tsirairay avy aoka izay sitraky ny fonao Andriamanitra no marina ao anatiny tsirairay avy rehefa miray aminao ny fonay Jesosy dia mitovy amin'ny tononkira ao anatin'ny fonao ny tononkira eo mivavanay Jesosy rehefa tena tafakambana aminao izay tsirairay avy Jesosy dia tsy ilay masonay ara-nofo no mijery zavatra iray fa ianao mahita ny zavatra mbola tsy hitan'ny maso ara-nofo izay no hitanay tsirairay avy alleloia Jesosy ataony ahoana ny fidera ny anaranao raha tsy efa miova ny fonay mino anao Andriamanitra ka amin'izao fotoana izao Jesosy dia aoka ianao hikasika ny fony tsirairay avy ovaova avokoa ny fonay tsirairay avy ka fideran'ny olona ny ova fo fiankofan'ny olona miaika an'Andriamanitra vavan'olona efa voasedra ny fony ary manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana asandratray ny tananay Andriamanitra asandratray ny tananay Jesosy ho marika fa manaiky izay fianao ny tomponay ary ninona mety zavatra atrehany natahaky ny ahoana ny alalan'ny rano Andriamanitra mety tady andifitra anay dia tsaronay manokana fa rehefa niletiko Petera dia ny tanany nasandra ny teniteny izy hoe tompo vonjeo aho Jesosy androany ao anatin'ny zavatra atrehana sy mety maneritery dia teny tokana mivoaka ny vavanay Jesosy mendrika ianao rilay zanak'ondry masina ianao masina ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao rilay zanako masina ianao masina asarato ny tanao ataontsika teny azavo izay masina ianao ninona zavatra mety atrehana dia zaviana ovay ny zavatra atrehana tonkila ny fonao fa derao foana Jesosy amin'ny fotoana rehetra ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao rilay zanako masina ianao
tsika rehetra misy toeraka iran'izany vonatra ny tomponao aza velany vato ny antsoantso fa vavanao mihitsy lairay tsito mendrika ianao rilay zanako masina ianao masina ianao tompo lairay tsito mendrika ianao rilay zanako amen mendrika ianao rilay zanako amen ampianaro ao tompo ankatoanao fony andeha arak'izay sitraponao ao alleloia ataontsika hivavaka ny teny rehetra izay ndrenesika teo tsy ho fahalalana ao anatin'ny sainao fotsiny zany fa aoka tena hoe tombavaka Jesosy aho aoka tena hiainako zany aoka tena mpivavaka marin'Andriamanitra tsy olona mahatadia tenin'Andriamanitra be fa rehefa sedra ny zavatra anankiray dia ny fahazarako taloha no mivoaka fa androany Jesosy izay renesin'ny sofiko eken'ny foko ary amorona teny anatin'ny vavako zany Andriamanitra keo anatrihan'ny zavatra anankiray situation ohatrany hoe tsy mampite hidera zany mihitsiny satria ohatrany hoe mavesatra dia tsy nivesatra iny Andriamanitra ndraiko fa ny fitiavako anao Jesosy ianao milaza amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo tapany voalohany ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay Jesosy io zavatra mety ilatsahany ranomasina io androany mety ho levina io fa ny fitiavanao anay Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay Jesosy misaotra raha eo asa anatin'ny tananao dia tena misaotra Jesosy misaotra Jesosy na zany fotsiny raha verintsika rehetra tena mafy mihitsy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra ray misaotra raha io alleluia tehirizony foko Andriamanitra tsy verin-dalana fa voatahiry amin'ny sitraponao mandrakariva ka na voadona mafy arandraindray Andriamanitra dia zavatra hitrango anatin'ny vavako fiderana no tolotra anao Jesosy tsy mamory tsy olona menimenina ny tianao hoe amin'ny fanatrehanao fa olona afaka manambara foana fa tsara anao e alleluia tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy nitoanao tsara anao tolo mafy mihitsy mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao Saranao, mahagaga saranao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, saranao, mahagaga saranao, tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao, tsisy toanao, Alléluia. Misy occasion indray mandeha miseho amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ary io occasion anankiray io dia mety tsy miseho amin'ny fiainan'ny hafa fa aminao rery ihany miseho ny zavatra io.
le endrika le izy nefa tsy voatery zavatra mahafinaritra. Raha mijery apalibe anao zao ny endrika aty ivelany dia safosafona hatramin'ny matsilotsilo, fa rehefa sokafana ao anatiny dia hafa ny tsirony. Misy zavatra atrehantsika tsara avy indraindray, ohatrany hoe mafy be zany no fijerinao azy, fa za ty teny anao fa io zavatra atrehanao io tsy misy olona hafa afaka ny azo an'le valeur tian'Andriamanitra ho azo ankoatranao manokana. Alléluia. Tsy fatiantoka ny testa fa opportunité isehoany voninahitr'Andriamanitra. Ny Jona 7 milaza an'izany. Rehefa tonga ny mpianatra, tonga ny fariseo, tonga ny olona rehetra nandinika daholo hoe inona ny problème na tonga an'ity zazy ty jambatra ny ekibon-dreniny. Nanana ny interprétation any daholo ny olona, fa nandininy fahatelo Jesosy dia niteny hoe isehoany voninahitr'Andriamanitra. Teteny anao androany, aza maiky ny ivavaka iasorana io zavatra trehanao io, fa mivavah mba ho hainao ny miatrika an'ilay zavatra trehany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay le tena fanotronan'Andriamanitra. Alleluia. Jesosy tsy mitsoaka olana, fa na ny devoly ary vao mahita anazy vao migadana ny tongony eo amin'ny tany anankiray dia miazakazaka ny devoly manaiky azy hoe izy ny tompo sy Andriamanitra. Alleluia. Rehefa tena feno an'Andriamanitra ny fotsika tsiraray avy dia tsy tonim-bavaka mandroaka olana, fa tonim-bavaka tia anakaiky an' Jesosy. Zay le tena endrim-piakofana. Aza manaiky hoentin'ny situation anao eo amin'ny tren'Andriamanitra, fa batao ny tenanao ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza miandro tahaka an'ilay vehivavy tratra ny jangajanga nentin'ny olona teo anatrehan'i Jesosy fa niona tamin'i Jesosy. Fa tsika tsiraray avy aza hoentin'ny olona ianao, fa ny tenanao no hoety eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fiovana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tenenao amin'ny tenanao mihitsy hoe misy fiovana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miova amin'ny anaran'i Jesosy. Atsanganao ndray ho tsara. Ampahirezy mihitsy ny tenanao. Ny fiainako tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha mandra kizaia. Tompo ty ianao, tompo ty naotatika amin'ny fifaliana sy finoana zany io zany hoe atsanganao ndray a Jesosy. Atsanganao ndray aho, atsanganao ndray ho tsara kokoa, fiainako tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha va mandra kizaia. Tompo ty ianao e, tompo ty ataovy amin'ny fona mihitsy ny tananao dia sahimy rehare mihitsy miteny hoe tompo ty ianao. Tompo ty ianao, ataontsika mafy be zany hoe tompo ty ianao, tompo ty Alleluia. Tsy adino Jesosy zany ianao. Alleluia. Raisy nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nanonako amin'izao fotoana izao. Fa manomboka amin'ity fotoana anio ity dia ho zava-dehibe aminao kokoa manomboka androany ny iray amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Tsy ho atosiko ny zavatra ny tany ianao anaraka an'Andriamanitra, fa ny fonao mihitsy ny manery anao ampitiavana anaraka an' Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ninona zavatra atrehantsika tsiraray avy dia ho hita fa misy Jesosy velona ao aminao, ary ny tenin'Andriamanitra anao meno anao. Ho tanteraka aminao ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe aoka ny tenin'i Kristy no tena betsaka ao aminareo, ka isaky ny domy ianao dia mitobaka ny tenin'Andriamanitra. Isaky misy zavatra mankasika anao dia ny vokatry ny fanahy no hita miharihary, fitiavana, fandevena, faharipo, zany rehetrarehetra zany ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Afaka mika alleluia mafy be ho an' Jesosy venao androany. Alleluia. Sarao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo.
Aleluia. Maniry anao fatratra ny foko e, sy izay rehetrarehetra ato anatikio, mitsaoka anao mamiko indrindra anao, maniry anao fatratrany fo, sy izay rehetrarehetra ato anatikio, tiako ianao, tiako ianao.